Apokalipsy toko fahavalo. Tomboka se fahafito, fanomanana ireo trompetra fito. Apokalipsy toko fahavalo, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Ary rehefa novahany ny tomboka se fahafito, dia nangina tokony ho antsasaky ny ora ny tany an-danitra. Ary hitako ny anjely fito izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary nomena trompetra fito ireo. Ary nisy anjely anankiray koa tonga ka nitsangana teo ambonin'ny alitara, ary nitondra lovia volamena fandoroana didika azo manitra. Ary nomena didika azo manitra betsaka izy, hanaterany azy mba amin'ny vavaky ny olona masina rehetra eo ambonin'ny alitara volamena fandoroana didika azo manitra, izay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Ary ny fofony didika azo manitra mba amin'ny vavaky ny olona masina dia niakatra avy eo an-tanany anjely ho eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny anjely nandray ny lovia fandoroana didika azo manitra dia nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny alitara ka nanipy izany tamin'ny tany. De nisy kotrokorana sy feo sy helatra ary horohoro-tany. Ary ny anjely fito izay nanana ny trompetra fito dia niomana hitsoka. Trompetra voalohany, havandra, afo, ra. Ary ny voalohany nitsoka, dia nisy havandra sy afo miharoharo ra, ka nararaka tamin'ny tany izany. Ary may ny ampahatelin'ny tany, ary may ny ampahatelin'ny hazo, ary may koa ny ahi-maitso rehetra. Trompetra faharoa, tendrombohitra lehibe mirehitra-afo natsipika ny an-dranomasina. Apokalipsy toko fahavalo, ny andinin'ny fahavalo sy fahasivy. Ary ny anjely faharoa nitsoka, dia nisy toa tendrombohitra lehibe mirehitra-afo natsipika ny an-dranomasina. Ary tonga ra ny ampahatelin'ny ranomasina, ary maty ny ampahatelin'ny zava-mananaina tao amin'ny ranomasina, ary rava ny ampahatelin'ny sambo. Trompetra fahatelo, kintana lehibe latsaka avy tany an-danitra. Apokalipsy toko fahavalo, ny andinin'ny fahafolo sy iraika ambin'ny folo. Ary ny anjely fahatelo nitsoka, dia nisy kintana lehibe mirehitra toy ny fanilo latsaka avy tany an-danitra. Ary latsaka tamin'ny ampahatelin'ny ony sy tamin'ny loharano izany. Ary ny anaran'ilay kintana dia atao hoe zava-mangidy. Dia tonga mangidy ny ampahatelin'ny rano, ary maro ny olona no matin'ny rano satria efa nangidy izany. Trompetra faefatra, famantarana eny amin'ny lanitra. Apokalipsy toko fahavalo, ny andinin'ny faharoa ambin'ny folo sy telo ambin'ny folo. Ary ny anjely faefatra nitsoka, dia nasiana ny ampahatelin'ny masoandro sy ny ampahatelin'ny volana ary ny ampahatelin'ny kintana rehetra, mba ho maizina ny ampahateliny ka tsy hazava ny ampahatelin'ny andro, mba ho toy izany koa ny alina. Dia nahita sy nahare voromahery anankiray nanidina teny afovoan'ny lanitra aho, izay nanao tamin'ny feo mahery hoe: loza, loza, loza ho an'izay monina eny ambonin'ny tany, noho ny feo sisa any trompetra ny anjely telo izay efa hitsoka. Iveluna
Makafimu fusitivaja ni masura ni banzinana Bisa